Manoatra ny araba amin'ity maraina ity vaovao manokana mahakasika ilay rivo-doza Gezania tany amin'ny commune Kiranomena district'ny Feno Rivobe no nisy ny foibeny ny maraina teo. Nahitana fihenana moa ny heriny manodidina ny 20 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny arahana tafiotra 80 kilometatra isan'ora. Manohy ny dieny miakandrefana somary atsimo andrefana izy ary mahafaka 20 kilometatra isan'ora. Araka ny tombatombana hatrany dia ivoaka an-dranomasina eo anelanelany Morondava sy Mainty rano izy ny tolakandro na ny alina ny enamo amin'ny ankapobeny ny ambana amin'ity rivo-doza ity. Ka niova toy izao ny filazana loza mahakasika izany filazana miloko manga na fahamailohana ho an'ny faritry Analanjorofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, ny faritra Analamanga, Betsiboka, Itasy, Bongolava ary Vakinankaratra toy izay koa ny faritry Menabe sy Melaky. Mafy kosa ny fitsokon'ny rivotra ary aherin'ny ranomasina eo amin'izay fivoahan'izay rivo-doza izay koa entanina ny mponina eo anelanelany Besalampy sy Morombe mba tsy hivoaka iandrika intsony amin'ity anio ity ary anaraka tsy tapaka ny fivoaran'izay rivo-doza izay ary koa anaraka ny toromarika atolotr'ireo tompon andraikitra eny ifotony. Manome fotoananao ho an'ny vaovao manaraka amin'ny anio tolakandro indray ary veloma tompoko.